أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالندين تنما ناتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka an'ity fandaharana makasika ny finoana islamo ity. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano feno sy fandriampahalemana ho amin'ilay malalantsika i Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Mandefa ihany koa tsika tsodrano ho an'ireo mpanaradia azy, mandefa ihany koa tsodrano ho an'ireo fianakaviany tsy misy ankanavaka ary izay rehetra nanaraka ny sorodalana mandra-pahatongavana zany andro fitsarana izany. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam, mbola ao anatiny qasasul anbiya, tantaran'ireo mpaminany rehetra izay nifandimby sy nandalo teto ambony tany atsika ankehitriny. Ka amin'ity androany ity insha Allah dia aka mpaminany anankiray vaovao izay entintsika ny tantarany eto. Tsy iza zany mpaminany zany fa i mpaminany Saleh. Zany mpaminany Saleh dia mpaminany tonga taorian'ny mpaminany Hud izay nresantsika tamin'ny herinandro lasa teo iny. Ny tena anarany dia araka mivoalazany ireo mpahay tantara amin'ny finoana islam, huwa Saleh ibn Jabir. Izy dia Saleh zanaky Jabir. Misy ihany koa ampany amin'ny manampahaizana amin'ny teny famindray huwa Saleh ibn Asif. Izy dia Saleh zanaky Asif. Zay no anarany mpaminany Saleh alayhi salam. Izy dia anisany mpaminany nalefa tamin'ny foko arabo izay nipetraka tao amin'ny toerana antsoina hoe Tabuk ao Arabia Saodity no nandefasana an'izany mpaminany Saleh zany tamin'izany vanim-potoana izany. Ao Tabuk izay hoe manalavitra kely ny Madina eo amin'ny 100 kilometatra eo no misy an'izany toerana izany. Ary ireo vahoaka reo sy mpaminany Saleh alayhi salam dia zafy kely ny mpaminany Noho alayhi salam. Saingy izy ireo kosa na ny vahoaka ny Thamud dia mpanompo sampy, mpanompo sarivongana tahaka ny vahoaka ny Noho alayhi salam, tahaka ny vahoaka ny Hud alayhi salam ary ny vahoaka ny Saleh ihany koa dia tsy nitsahatra ny manompo an'izany sarivongana izany. Maka sarivongana no ataon'izy ireo Andriamanitra, no ataon'izy ireo tompo, no angatan'izy ireo fangataham-pamelana, no angatan'izy ireo fangataham-pitahina, ary izany tompo sy sarivongana izany ihany koa no anaovan'izy ireo fanatitra sy anaovan'izy ireo voady maro samihafa ary anaovan'izy ireo sorona ka manapaka vorona izy ireo, manapaka za biby fiompy izy ireo, dia izany rahan'izany biby fiompy zany dia la atao eo amin'izany sampy na sarivongana izany. Zany no nahazatran'izy ireo ary izy ireo dia miodikodina amin'izany sarivongana izany. Zay no fanompona zay noentin'ireo vahoakany Saleh na vahoaka Thamud. Tompo Allah rehefa nahita an'izany dia tsy mitsahatra ohatra ny vahoaka rehetrarehetra dia nisafidy olona anankiray, mpaminany anankiray nalefany nandeha tamin'izany vahoaka izany mba hanalan'izy ireo indray ao anatiny fanompoan-tsampy ary amerina an'izy ireo amin'ny fanompona n'ilay tokana ary tsy toa mandrakizay. Dia nisafidy ny mpaminany Saleh alayhi salam i tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ka niteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izay fotoan'izay manao hoe wa ila thamuda akhahum Saleh. Ary nalefa tamin'ny vahoaka Thamud ny rahalan'izy ireo ihany, ny zanak'izy ireo ihany, ny olona mitovy amin'izy ireo ihany, avy amin'ny tanàna izay nisy an'izy ireo ihany dia i Saleh. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa mandefa mpaminany dia tsy olom-baovao na olona tsy fantatra no safidiny ho mpaminany, fa tsy maintsy olona avy amin'ny tanàna izay misy azy ireo ihany, tsy maintsy olona avy amin'ny fianakavian'izy ireo ihany, tsy maintsy olona izay avy amin'ny fokon'izy ireo, izay mahalala amin'ny fomban-drazan'izy ireo, izay mahalala amin'ny fomba fitenin'izy ireo, mba ahafahany ary fantatra ihany koa amin'ny fitondran-tena izay nananany. Ka mpaminany Saleh alayhi salam dia anisany tsara fitondran-tena, mendrika ary endry, ka izy no safidiny Allah andeha nanatra indray an'izany vahoaka Thamud izany. Rehefa nananatra izy saingy tsy nino ireo vahoakany Thamud ary tsy vitan'izy ireo tsy nino fa niteny tamin'ny mpaminany Saleh alayhi salam manao hoe zay hozy izy tsy mino anao
afa-tsy hoe mahita fahagagana mivaingana zay hita amin'ny mazonay azo tsapaitanana zay vo mino anao zay. De nantany mpaminany soaly alayhi salam manao hoe inona ary no fahagagana tianareo atongavana na tianareo atao mba hahafahany Allah manaporofa fa mpaminany marina ny tenako. De teny izy ireo hoe eto amin'ity tanàna ty dia tsy ampy-ronono ka zay mangataka ozy izy raha ohatra ka vitanao sy ny tomponao mba angatao amin'ny tomponao mamoaka chameau vavy anankiray na rameva vavy anankiray be ronono ka io rameva io no mamatsy ronono an'ity tanàna izay misy anay ity. Rehefa ny tena zany reo vahoaka dia lasa impaminany soaly alayhi salam nitododoa tany amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala nangataka doa izy avelao omeo an'izany chameau vavy na rameva vavy be ronono zany ireto vahoaka reto mba ahafahan'izy ireo mino ny tompony. Taorinan'izay dia novaliany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fangatan'izy ireo ka navoaka ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny vato na vato lampy lehibe anankiray no namoany Allah subhanahu wa ta'ala chameau vavy rameva vavy be ronono izay mampisotro ary manome ronono ny vahoaka iray mantolo amin'io tanàna izay nisy azy ireo. Zay tenen'ny mpaminany soaly ary zay ihany koa ny tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala de hoe misy fepetra no ahafahany ity chameau vavy ty manome ronono anareo eto amin'ity tanàna ty. Inona le fepetra? Tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Qur'an Karim dia miteny izy hoe hadhihi naqatul laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum. Hoe ity chameau ty na ity rameva vavy be ronono ty dia ahafahany manome ronono anareo dia mifandimby anareo maka rano amin'ny vovo izay eo an-tanàna. Izany hoe androany ianareo vahoaka rehetra maka rano amin'ity vovo ty fa raha ampitso kosa de tsy mahazo maka rano eo nareo fa ilay chameau vavy no misotro rano amin'io vovo mba ahafahany afaka pitso manome anareo an'izany ronono zany. Dia mifandimby anareo zany androany ianareo maka rano amin'ity vovo ty ary raha pitso ilay chameau no misotro rano ary afaka pitso anareo maka an'le rano manaraka an'izay ihany koa ny chameau misotro rano. Zay no ahafahany chameau manome an'izany ronono ho an'ny vahoaka rehetra amin'ny tanàna anankiray. Nanaiky izy ireo ary nanaja an'izany ary mbola niteneny ny mpaminany soaly alayhi salam manao hoe wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun yawmun adhim. Ary aoka nareo tsy kitikitika ny chameau io, aoka nareo tsy hanao ratsy ny chameau io, aoka nareo tsy hamona ny chameau io, aoka nareo tsy hanao zavatra zay mety mahatonga ny chameau ho faty fa ho avy aminareo fanasazina zay mahery vaika avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Nandeha ny fotoana niaina ohatran'izany ireo vahoaka ny Thamud. Misotro androany le chameau apitso izy ireo no maka rano. De afaka apitso ilay chameau manome an'izany ronono zany niaina tamin'ny pilamina izy ireo ary falifaly na tamin'izany fotoana zany. Saingy shaitan na iblis alayhi lana de tsy tery lalana, ny devoly de tsy tery lalana. Nandeha ny fotoana de napidiry ny devoly tao anatin'ny sain'ireo vahoaka fa hoe efa empaka efa leo ny fisotrona an'izany ronono zany zay, efa tsy mila an'izany ronono zany tsony zay ka andao na isoale noroahana amin'ity tanàna ty na ihany koa ilay chameau ho vonontsika. Nivory izy ireo tao anatin'izany tranopokon'olona zany ary rehefa vita fivoriana tao anatin'ny tranopokon'olona de misy andian'olona sivy nivoaka tamin'izay fotoana zay nandeha namono an'izany chameau zany, maty ilay chameau be ronono. Rehefa tonga tamin'ny mpaminany soaly alayhi salam izany vaovao zany de nalahelo izy, tsy vitany nalahelo fa natahotra mafy ary nampitandrina mihitsy izy tamin'izay fotoana zay manao hoe fankaruha faqala tamatau fi darikum thalathat ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub. Tenen'ny mpaminany soaly sady malahelo no sady mampiomana an'ireo vahoaka tamin'izay fotoana zay manao hoe rehefa novononareo izany chameau zany, rehefa nataonareo tsirariny zany chameau zany de miandrasinareo ao anatin'ny 3 andro fa ho avy ilay saziny Allah ary zany fampanantenana tsy mba lainga tsy misy lainga fa ho avy tokoa izany ao anatin'ny 3 andro ka miandrasinareo miara-miandry eto atsika izany saziny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Falamma jaa amruna
najjayna salihan walladhina amanu ma'a. Teneny Allah subhanahu wa ta'ala, rehefa tonga le fanasazina 3 andro katroka taorian'le teniny mpaminany Salih alayhi salam, rehefa tonga le fanasazina dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala, navotany Allah subhanahu wa ta'ala le mpaminany Salih sy ireo olona nino azy birahmatin minna wa min khizi yawma idhin, no ny famindramponay hoy Allah subhanahu wa ta'ala sy amin'io andro zay mamayvay amin'ny saziny Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa al-qawiyul aziz, satria tompo Allah no matanjaka ary an'izany manana an'izany rehetrarehetra zany. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi darihim jasimin. Inna ary ny sazy zay nahazo ny vahoakan'ny Salih dia teneny Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhadha alladhina zalamu, ary nalefanay tamin'ireo olona mpanao tsirary le namonany reny Samao reny, ny vahoaka zay tsy nino any mpaminany Salih, as-sayha zany hoe nihika, zany hoe Jibril alayhi salam nalefany Allah nidina tety ambony tany, nihika indray mandeha fotsiny dia nitazona sofina reo vahoaka reo, satria iaka mafy ny Jibril, maty avokoa ireo vahoaka tsy nino any Allah subhanahu wa ta'ala. Iaka ray fotsiny nataony Jibril tamin'ireo vahoaka dia nilavo maty avokoa izy ireo tamin'izay fotoana zay. Rehefa maty izy ireo dia nandalo mpaminany Salih, sady malahelo sady miteny amin'ireny faty mitritra manao hoe kad ablaghtukum risalata rabbikum, efa nampitaiko taminareo ny afatry ny tomponareo, saingy anareo vahoaka tsy mitia an'izany fananarana, tsy mitia an'izany fampatsahivana ary tsy mankatia an'izany tenin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Tapitra treo ny tantarany mpaminany Salih alayhi salam, fa ny lesona azontsika tsoahana zany dia mbola miverina ihany koa tsika hoe ny olona mpanao ny tsirariny, ny olona tsy mino ny Allah na dia lava aza ny androm-piainanao, fa ny fanasaziana dia mbola ho avy. Ary rehefa ho avy ny fanasaziana Allah, tsy misy tafavoaka amin'izany fanasaziana zany afa-tsy ny olona pino zay nino an'izay sorodarany noentiny mpaminany tamin'izany fotoana izany, na noentiny mpaminany amin'izao fotoana zay misy antsika ankehitriny. Ary tsy misy ny olona afaka amin'ny saziny Allah, ny olona manao ny tsindry azo lena. Ary fantantsika ihany koa, na dia samy hafa na dia mitovy aza ny fahotana zay nataon'izy ireo, fa samy hafa ihany koa ny sazina alefany Allah subhanahu wa ta'ala amin'izy ireo. Ny vahoakany Hud dia ny fampitazona izy ireo satria nahita hoe ho avy izany orana izany, dia tao anatin'ny 7 alina sy 8 andro no nandravany Allah subhanahu wa ta'ala ny tanànan'izy ireo tamin'ny rivotra mifofofo. Fa tamin'ity indray mitoraka ty kosa vahoakany Thamud dia iaka ray avy amin'ny Jibril nitritra avokoa ny vahoaka iray manontolo. Zay no saziny nalefany Allah tamin'izany vahoaka izany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Sorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao, ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.